Mbola mikasika trany niny vaovao izay nisongadina omaly dia nitondra fanazavana mikasika indrindra izay fanendrena ny rivo Rakotovao olona ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany miainga avy tany Italia ho fitohizana sy fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-pirenena no tena antony raha ny fanazavana zao nety ny filoham-pirenena. Angamo zany tokony agagy hoe tsy maintsy finoana ny toerana ary mahatonga ny filoham-pirenena zany nanendra ny olona dia satria iny no hitany fa olona mendrika eo amin'ilay toerana vita ny asa ambety eo ange azony olona eritreretina daholo mifandraina eo amin'ny lasa eo amin'ny hoavy eo amin'ny zavatra maro samihafa zany fa dia hoy hoe ny antsika ny tena zava-dehibe taka zao ahitanareo azy zao dia lafy ny fampandrosoana ny tena zava-dehibe lafy ny asa ny tena zava-dehibe ary inoko fa tsy maintsy anamafy foantsika an'izay le atao hoe amafy ny ino moa filazantsika ny institution zao Madagasikara mba hametrahantsika mafimafy foana koa ny stabilité politique satria ilainy zany amin'ny fampandrosoana ny ara-toe-karena amin'ny firenentsika.